Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijalaka Karafitiavana. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka izao fandarana mofinaina anio izao indray, dia isika hiaraka hivavaka idehasy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, dia mbola misaotra anao izahay noho ny halehiben'ny fahasoavanao, ny famindrampo izay nomenao anay tsirairay avy ireto manaraka izao fandarana izao. Dia misaotra anao koa satria narovanao tamin'iny alina iny, ary dia nomenao fahasalamana sy ny fofinaina mahavelona indray izahay tsirairay avy. Ankehitriny indray eo, raha iombina eto izahay dia apetraka feno eo am-pelantananao izao fotoana izao, ary indrindrindrindra mangataka famindrampo sy famelan-keloka avy aminao izahay, satria hoy ny teninao hoe raha vao mifoha izahay dia efa manota sahady koa. Mamindrafo aminay araka ny halehiben'ny famindramponao, dia sasao madio izahay mba ho afa-keloka, ary amin'ny roa madio izay Andriamanitra ka avaozy orina marina aminao ny fanahinay izay aty anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokidray no anaovanay ny vavakay dia misaotra Tompo. Amen. Ny mofinainantsika amin'ity an'ity ry havana dia araka izay voalahatra ao amin'ny Matio 7:1-9 ka hatramin'ny 5:5-30 fakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anotanin-dralahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny 7:70. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray no entiny teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy mivady aman-janany mba mifanana ny rehetra handoavana nitrosa. Dia niankoaka teo anatrihan'ilay mpanompo ka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady tamoy nitrosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denarià 100 taminy, dia nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa niankoaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-panohan'ny trosa. Ary noho ny hitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoaka ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny raha ilahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva ry havana ny fiadanan'i Jesosy Tompo. Amen. Amin'ity volana Novambra ity isika dia efa mandinika ny lohahevitra vaovao indray ry havana manao hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eto amin'ity perikopantsika ity amin'ity anio ity, raha ny boky aloha dia Matio no nanoratra ity boky ity, iray tamin'ireo apôstôly 12 lahy izy, ary voalaza ny filazantsara anankitelo fa mpamory rehetra izy talohan'izany. Ilevo koa no anarany
jiosy, niara-ny asa tamin'ny Romanina izy arak'izany. Ny perikôpantsika amin'ity andro an'ity dia azo omena lohahevitra hoe ny Kristiana manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Andriamanitra tokoa ry havana mandrakariva dia miresaka amintsika ary miala amin'enina amintsika isan'andro amin'ny alalan'ireny teny, ny alalan'ireny perikôpa izay diniantsika isan'andro ireny. Ary raha mijery tsika, Petera tato amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 dia nanontany an'i Jesosy izy hoe impiry no hamela heloka, ary dia tena nambaran'i Jesosy tsara mazava hoe 7:70, izany hoe 1,700 isan'andro izany ianao dia tokony hamela heloka. Raha ny tian'ny tompo ambara izany dia izao hoe isaky ny misy olona manao ratsy aminao dia tokony hamela heloka mandrakariva ianao, tsy mila manao andolo-po. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy eto ry havana, ary ho antsika rehetra izay nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika dia tena hiantefan'ny ity teny ity tokoa isika. Tsy hoe ianao mandeha mibebaka isan'andro, fony isan'andro kanefa misy olona manao ratsy aminao dia mbola eny foana ianao, anananao alahelo eny foana iny olona iny. Tsy izany no toe-panaraka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mahay mamela heloka ary Andriamanitra dia mpamindra fo. Ka izany indrindra no tian'Andriamanitra ho ataontsika eto, ary izany indrindra no mbola nanambaran'i Jesosy tamin'ny Petera hoe mila mamela ny heloka ny rahalahy foana. Tsy hoe ilay rahalahy iray tapo ao an-trano ihany, fa ireo mpiara-miazakazaka amintsika ao amin'ny fampona ihany koa, satria raha ity perikôpa ity dia natokana ho antsika izay efa manara-dia an'i Jesosy Kristy, efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ka noho izany ry havana dia mila mahay mamela heloka isika raha te hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tokoa. Fa tsy moramora akory tsy moramora koa ny atafiditra amin'izany hoe fandrovana ny fanjakan'ny lanitra izany, fa raha mbola misy ny karazana fakofako-pahotana izay mamatotra antsika dia tsy ho tafiditra any isika, ary raha tsy manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra isika dia tsy mba handova ny lanitra noviana. Fa eto koa ry havana dia azo ambara ihany koa hoe mila manana ny fahafoizana. Raha mijery tsika ny 7:20 ka hatramin'ny 5:30 izay endrika fanoharana no nitondran'i Jesosy azy. Ilay tompo dia nahafoy ny trosa rehetra izay tsy nalohan'ilay tompony, dia tahaka an'Andriamanitra ihany eo amin'ny fiainantsika hoe Andriamanitra rehefa mibebaka isika dia mamela ny helokantsika, avelany avokoa ninona fahotantsika na impiry isika nanota teo anatrehany, dia izy mamela ny helokantsika hatrany rehefa mibebaka isika ry havana. Ka izany indrindra no tian'Andriamanitra ho ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ka na inona zavatra ratsy nataon'ny olona taminao teo amin'ny fiainanao, na tany amin'ny fiarahamonina, na teny amin'ny mpiara-miasa, eny fa na dia teo amin'ny mpiara-miazakazaka fampona aza, dia tian'Andriamanitra isika hahafoy hanala an'ireny heloka ny namantsika ireny, ka hiala ny fanaovana andolo-ko. Raha te hanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra isika izany ry havana dia tsy mila manana lolo-po na amin'iza, fa mila mahay mamela heloka voalohany indrindra tahaka an'Andriamanitra isika. Ka rehefa tsy manana an'izany dia aza manantena ny andova ny fanjakan'ny lanitra. Fa teto tena hoe nafoy ilay tompo avokoa ny trosa rehetra, fa saingy ny zava-doza nataon'ity mpanombo dia raha vao niala tao amin'ilay tompony izy, nahita olona nanana trosa taminy, dia inona no nataony? Lasa tsy namela ny heloka io olona io izy. Ary jereo ilay fahavoazany efa avy nandray ny famelan-keloka, efa taria aloha satria nibebaka izy. Ny teny fa hoe tsy manana aloha izy fa nangatakandro izy, ary dia ontsa ny fon'ilay tompony ka namelany hoe avelao hoany avokoa. Tena nahafoy tanteraka an'ilay trosa, fa saingy izao nisy olona nanana trosa kely taminy dia
nalainy olona io ary tena fantany tsy mety izany ry havana. Rehefa Andriamanitra namela ny heloka ao, rehefa Andriamanitra namindra fo taminao, dia mahaiza koa ianao mamindra fo sy mamela ny heloka ny namanao, fa izany no toe-panahy araka an'Andriamanitra raha te handova ny fanjakan'ny lanitra zasy ianao. Ko an'ny olona voafonjy izay navelan'Andriamanitra heloka ka manana an' Jesosy Kristy dia olona mahay mamela heloka, olona manana fahafoizana rehetra amin'ny zavatra rehetra ary manao izay tsy ahaverin'ny namany voalohany indrindra. Ary ny faharoa dia hoe mahafoy ny ratsy rehetra ihany koa. Fa isika ry havana matetika eny amin'ny fiarahamonina izay misy antsika dia indraindray adinontsika Kristiana fa isika eny kintana fitarikandro izay napetraka Jesosy Kristy hitondra famonjena ho an'ireo olona ireo ary tena hoe ho fahazavana ho an'ireo olona izay ao anaty fahamaizinana ireo. Ka ny modely tsara izay tokony ataontsika eo amin'izany fiarahamonina misy antsika izany ry havana dia izao hoe mahaiza ianao mahafoy, mahaiza ianao mamela heloka. Izay olona manana trosa aminao dia afoy izaho fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho amintsika indray tamin'ity anio ity. Ary izay olona nanao ratsy taminao dia avelao ny helony sy ny fahotany tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka ao ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ry havana ny voninahitra fa ho amintsika kosa izany teny izany. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay raha io satria nampafantarinao anay indray tamin'ity anio ity fa izahay dia tokony hahay hamela, izahay dia tokony hahay hahafoy ny zavatra rehetra eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay ka hijoro vavolombelonao ka ho tonga mahataona ny olona izahay hanantona anao ary indrindrindrindra mba ho tena filazantsara velona tokoa izahay eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay tsirairay avy. Mamindrafo aminay Tompo satria misy fotoana izahay mbola nalahelo tamin'ny nataon'ny namanay sasany ary dia izany anefa dia mitonga fifatorana ho an'ny tenanay voalohany indrindra ary voafatotra ihany koa ireo namanay ireo. Koa mamindrafo aminay Tompo ary mamela ny heloka fa amin'izao sisa izao izay dia mamindra fo sy mamela ny heloka ireo rehetra izay nanao ratsy taminay ary indrindrindrindra ahafoy ny trosa rehetra izay an'ny olona ka an'izay trosanay any amin'ny olona rehetra. Jesosy malalo mitoera ty anatinay, ahaizanay sy hanananay ny fanahinao ka hitarika anay mba hanananay ilay toe-panahy izay tena ilainao ao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mijoro ho vavolombelona marina ka hanambara fa ianao no tompo sy mpamonjy eny amin'izao tontolo izao izay nametrahanao anay. Misy izay Jesosy fa miaino anay ianao, misy izay Jesosy fa mamindra fo aminay ianao dia misaotra anao sahady izahay ny amin'izany fitiavana izany dia taio ny mpanaraka izao fandarana rehetra izao amin'ity andro an'ity raha hivoaka dia ianao no hiaro azy eny an-dalana ary ianao ny hanome fanambinana sy fahombiazana ho anay tsirairay avy amin'ity anio ity. Dia apetraka eo tananao ara Jesosy izany rehetra izany sy izay rehetra mahasoa anay. Dia amin'ny anaratsoanao Kristy mahavonjy no angatanay sy anaovanay ny vavakay ary akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe ho masina ilay anaranao, ho tonga ilay fanjakanao, atao ilay sitraponao, ety an-tamin'ny any an-danitra, meo ilay mihitsy amin'sazo aminay, ary mamelany helokay, tahaka ny amelana izay reka taminay, ary azatontonay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ary havana ny tsodrano izay tononona amintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ho fiadanana, ahamasina anareo samy ho tanteraka
ka aoka arovana avokoa fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.